Tompoko lasy tompoko vavy afaly tafaraka aminao indray ny tenako amin'izao takariva ny sabotsy fa 14 ny volana janoary taona 2024 izao miarahaba anao tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao manasanao ary ny tenako hanaraka izany hatramin'ny farany. Afatry ny filomary karavalomanana ho an'ny malagasy tsy vaky volo ny hoe aza manaritoky anareo fa na inian'ny mpitondra hamaizinina aza ny fiainan'ny malagasy dia eto aho hijoro hatramin'ny fahamarinana ho anareo. Namelom-boly sy namelona fanantenan'ny malagasy indrindra ny malagasy ao Toliara io afatra io nandritra ny kongresy pasitry ny timma atsimo andrefana natao atao Toliara androany takin'ny mpanohitra izay tarihan'ny filomary karavalomanana ihany koa ny amoahana ny tetiandrom-pifidianana Asina Andriamalala sy Mateo Prince. Mitaky ny amohan'ny mpitondra ny tetiandrom-pifidianana izay tereny lalam-pandrenana atao amin'ny titaona 2024 ity ny filohan'ny mpanohitra sady filoha nasionaly ny antoko timma Marc Ravalomanana. Fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany sy faharoa, fifidianana ben'ny tanàna ary mpanolotsiana ny tanàna. Ireo no ambarany lalàna fa tsy maintsy atao amin'ny titaona ity satria tapitra ny fotoam-piasan'izy ireo. Malona izany dia takin'ny filomary Ravalomanana ny amoahana ny tetiandrom-pifidianana satria hita fa marisarisa amin'ny fanatanterahana io fifidianana io ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Koa dia miantso ny mpikarakara zany fifidianana zany izahay mba hamoaka le fotoam-pifidianana satria tsy maintsy atao amin'ity dia mba avoay horetany ho ren-danitra hoe amin'izao no tokony ary tsy maintsy anaovana fifidianana. Tsy anjaranay ny maneno zay daty omenareo fa anjaranay no miteny aminareo hoe avoay le daty na ny tety andro anaovana fifidianana. Fifidianana telo no atao mba hahafahanay koa miomana. Zao vao nisy kongresy pasitry indray tamin'ny taona vaovao ity koa mbola miantso anareo zay raiseny raha mbola inareo ny ao dia hovoay ny rafitra fa tsy matoky anareo zahay. Tena tsy mahatoky zahay. Ny antony tsy atokisanay dia zao nahitsy zay fa dia tena asana ianareo tsy mahafeh le teknika entina ny manana an'le fifidianana nandareo tsy manana ny fahaleovan-tena marina le hoe maseny ianareo zany sy zany manana ny maizy azy zany commission nationale électorale indépendant ka mandépendant anareo ny tsao dia ako vilavilaka sasa fotsiny nareo dia tsy afaka miteny tsy afaka manoatra zay mahatokanay hoe tsy indépendant ianareo. Arao reo le recommandation toromarika zay men'ireo le mpiaradia amintsika na ny communauté internationale na ny SADC na ny vondrona union africaine na union européenne na ny américaine na ny japonais hoe mba ataovy mazava tsara aloha ny toerana sy ny fotoana ary indrindrindrindra ny androm-pifidianana. Amin'ny alanenina ihany koa zahay miantso hoe mba ahafahantsika miroso marina amin'izany hoe filaminana fifidianana ary fanekena ny voka-pifidianana dia miantso zay hoe aoka re mba isina ny dinika ifanakalozany hery velona sy ny mpanao politika rehetra ianareo mitondra fanjakana aleo miresaka aleo mijery zay tokony amanana zany zavatra mety hitranga zany na meloa ny fifidianana mandritra na aoriana. Fanamby lehibe ty ataontsika ty fanamby lehibe nataonareo tsy maintsy sa isika mijoro tsy memitra mihitsy fa hoe zao dia zao ary matoky efa vitanareo va ty zany matoky efa vita mivoaka malagasy zany matoky efa vitan'ny ao Antananarivo zany hoe zao no ataontsika fa tsy ho fendrofendrona lava sy rarahonana lava zao tsika tsy zay ny dedavina dia hoe milamintsika mbo mandeha amin'ny ara-dalàna manaraka tsara lalam-panorenana tsisy atorona reo lalam-panorenana eto zahay zay mahay azy tsy atorona aloha ny lalàna tokony fe zany fe-potoana iasan'ny fotoam-pirenena zany malalako zay hoe 5 taona zany fotoana iasan'ny ben'ny tanàna sy mpanolotsaina 4 taona zany mahalala zahay mahay zahay ary mavity zahay.
toa tsotra zany mantsy zava-misy ankehitriny fa ny zava-misy ankehitriny a to sangisangin'ny sasantsika tsapatsapain'ny sasantsika ampitahorin'ny sasantsika tandremo io aminareo hoe misy fotoana ny zavadrehetra ary misy fetra ny zavadrehetra hitanareo tsara nataonay teto Toliara no ataontsika rehefa avy eo arao ny lalàna. Ireo olom-bitsy mahazo tombotsoa manokana amin'izao fitondrana izao sisa no samy laza fa mandroso i Madagasikara. Ho an'ny 90 isan-jaton'ny malagasy dia fantrana lalina no iainana isan'andro, sakafo tapakibo miaraka amin'ireo olana sy tebiteby tsy maintsy atrehana isan'andro. Tsy irery ianareo hoy ny Filomanika Ravalomanana ary aza manaritoky. Ary any amin'ny faritra hafa ihany koa, indrindra fa ny eo Antananarivo dia zao ny hafatra ataoko aminareo, alaivo tahaka nataon'zareo taty Toliara. Tena azo alaina tahaka taty Toliara, ny tany Antsiranana, ny tao Fianaratsoa, ny tany Abongolavo. Satria samy vonona daholo olonareo. Tsy maintsy mijoro isika hoe aminareo hamonjy an'ity firenena ity, ary tsy maintsy milaza marina isika satria marina dia marina foana, marina tsy mba maty. Na dia toa maizina azy ny hoavin'ny Madagasikara sy ny hoavintsika aza matahotra nareo. Fa raha mbola misy koa ny farany tsy ho very ny fanantenanao. Koa manana fanantenana fa vonona aho anao arak'izay azo atao hoe aminareo amin'ny sisa mbola men'Andriamanitra amin'izay andro sisa mbola meny aho. Tsy maintsy mandray andraiky tsika rehetra nefa mitsiraray aby fa anangana firenena vanona isika, anangana vahoaka manana maizy azy averitsika indray. Tsy hanao andrakandrana mihitsy amin'ny fitondrana an'ity firenena ity, tsy hanao andrakandrana mihitsy amin'ny firesana amin'ny vahoaka malagasy, ary tsy izao zany no mbola mila zavatra hafa akoatran'izay ampandrosoana sy amonjena amin'ny vahoaka malagasy. Ny firaisan-kina antsika ihany, firaisan-kina nareo ihany, tsy tokony atao ambanin-javatra io satria iraha malala zavatra misy. Tena maika tsy maintsy ataontsika zany dia ny manentana ny olona ho tonga taona rehetra mba hanoratra ny anarany amin'ny lisitra mpifidy ary amafiso hatrany fa azo antoka tsara fa tsisy dispelina ny anaranao. Lanonana telo sosona no tanterahana teto Toliara androany. Teo ny kongresy ny Antokotimo Ratsimo Andrefana, ateo ihany koa ny fankalazana ny 20 taona ny Antokotimo izay narahana fampiatsaivana antsary ireo lalana sy asa-pampandrosoana vita sy nolalovan'ny antoko, fifampiarabana noho ny taona vaovao. Nahazo fanomezana avy amin'ireo mpikatroka Tima ihany koa ny Filomanika Ravalomanana ary izy kosa dia nanolotra omboroa sy vary dimy gony ho an'ny vahoakan'ny Toliara ho mariky ny nofikena amin'ny tampihavanana. Hijanona ny Toliara ihany isika amin'ity vaovao manaraka ity, miomana amin'ny ady amin'ny alabato ny vahoakan'ny Toliara. Raha mahita raha teo ireo kajikajy maloto ny fitondrana na io amin'izao hafanavozana tanteraka ny lisam-pifidianana izao na ny firafitra ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo hamomba ny lalam-panorenana sy ny voamiramaliotena amsahana ny fifidianana hatramin'ny fitsarana amin'ny tetivohitra hanomezana kopy faobe sy karapanondro sy ireo hatety hampanorona hafa niatrika fa mila belaran-kevitra ny vahoaka ao Toliara izay notarian'ny antoko tiako Madagasikara makasika izay hady atao amin'ny alabato izay asina Andriamanala sy Mateo Prinsiatra. Tonga saina amin'izao zava-misy izao ny vahoakan'ny Toliara ary vonona ny andraindraikitra. Resy lahatra andrehetra izay nandray anjara fitenenana nandritra ny tifambelabelaran-kevitra momba ny ady atao amin'ny alabato amin'ny fifidianana ho avy ity fa ny alabato nataony Andrajoelina sy ny ekipany no fototra izao fampitehan'ny firenena izao ary tompon'andraikitra feno amin'izay izy ireo. Nandritra ny tifambelabelaran-kevitra ity no nahitana sy nahatsapana fa malagasy tompon'andraikitra feno sy tonga saina ny malagasy eto Toliara. Porofon'izany maro dia maro ireo fantaniana sy tolo-kevitra manitikitika ireo vahoakan'ny Toliara ireo eo amin'ny fanomanana ny fifidianana. Feminina ministra coach agny sport plan coach izy amin'ny sport ao izy amin'ny sport. Fa magnino izaranao smartphone président tany fifidianana atao kolikoly zany. Satria zay zava-misy eto dia hoy izahay hoe tsy lohy biroko tany manana fahasagia. Mialatsigny fa tsika nitentsika ieza tsika
vetivety raha tsika milaza hoe manana fahasahia zany daholo zavatra tsy mety jerentsika raha andeha fividianana raha pitsopitso ny volany ao be eo regny fa vita lozy ganlozy fa vita vary io vary tsindry tsy hitanao eto fa mivilaky ny dokaniny any aby avao reo rehefa anao sarisary eky tsika tsy fantatra sasy dia tena hoe miaraka amin'ilay fitondrana tsy miaraka amin'ilay fitondrana mety atrika any nefa manao an'ilay travail miaraka amin'ilay fitondrana tsy zavatra fantatrao tsy zavatra voafenao fo eo manana fahasahia ataoko rehefa mbatabatra boribory sambolo firenena apetraka lalàna fitondrana Madagasikara zay filoha mandalo eo magnengy an'io satria raha tsika magnengy raha tsy magnengy alefa empêchement fa io apetratsika iabiaby ny ratra mangaika ny CENI aty amin'ny province dia mila mazava ny droit de veto zay anana zay aloha fanontany araiky voalohany zay nantony zany dia zao mahatonga ny manao an'izay misy tamin'ny filatsaha fandatsaham-bato teo misy anomalie maromaro zany ny constaté vanay lafa nanao réclamation tamin'ny CENI zahay dia milaza ny CENI tatiliara tetoa fa hoe hangalaky hevitse baka amin'ny CENI baka Antananarivo any amin'ny Filipe any ino zany nantony nametrara anazy etoa laha tsy mpanapa-kevitsy satria tao nisy carte d'électeur maromaro zay nampiasain'io fitondrana misy eo henany io nizarana vary aiake ty carte d'électeur ake hahoronao izaranao vary dikan'izay zany solution amenay dia zao apetraro ny andrimasopokon'olo hanambitsy ndatireo lafa misy dégâts taone amitsika koa mametraka andrimasopokon'olo tsika miahiahy tsika amin'le président fokotany mila miroro ny andrimasopokon'olo amin'ny président fokotany eo laha vo manao dégâts ny président fokotany sanatria tsy hoe le président fokotany iabiaby ro anofako izay fa ho an'izay manao an'izay satria hangalatsy reo i volany etoainy hoe azo raisina fa tsy mitombona miendriky isehoan'le alabato tsy mahasaky mangalatsy le mpangalabato laha ohatra matanjaky le délégué de vote ka laha itsika zany mamono fo manao akory raha vo délégué de vote eo zany tsy voaforme soa very maina zany le hery nataotsika depuis zay ny antony isehoany dia itia na voa azy tamin'izao nilatsaky mera tamin'ny 2015 resaka délégué de vote no tsy nahalany mera tany mijindaka ny antony tsy nahalany amin'izay resaka délégué de vote fahatarany le jala mandeha amin'ny délégué de vote reo any ka le olo manadverse anao fampare posone ameny jala aloha délégué de vote nao mity maso tsy hitany raha ao iazy ka zay raha zay zany hitanematsika diainy zao ary jereotsika le olo iray manatitsy jala délégué de vote rehefa iray mihitsy mamona atsika ao atenondozaposo raha reo tsy raha avy any ka ino moa tsy angalarandraky zao ty azy gardien ely azy ke fa voapaye raha fehezina amin'ny teny tokana ny zavanisy teto Toliara dia leo mboanana ny vahoaka ny Toliara ka leo zava-boribory manoloana izany dia nampitandrina ireo izay mitiasa ny angalabato ny mpitarika ny komity manohana ny marika ravalamanana na ny KMMR eto Toliara ny kolonely Jules Larabe hoe matoky ve nareo fa normaly olo izy ty a zay anovatsika congrès to io raha ty conférence débat to io tsy misy matoky zany eto sy ara-dalàna ny fanaovana lista amin'izao fotoana zao tsika ngamba amiako exemple avao ohatsy ny any amin'iny district any Amboasary iny a misy zaza any amin'ny 15 amby tao fa amboara karapanondro hampidiry anatin'ny lista fifidiana ino ny tokony ady ataotsika manjitsa ary ino ny ady tokony ataotsika après nzay fifidianana zay ny aloha moa ile ny teneniko tao hoe mba ataotsika tsika iabiaby io ny hanara-maso ny lisy fifidianana io
ny hahatonga atsika ho tafiditra ao anatin'izay lisy mpifidianana zay. Fa laha tsika iabiaby etoa io tsy tafiditra any tsy raha misy dikany raha ataotsika eo. Fa entano longotsika iabiaby mba ho tafiditra ao anatin'ny lisy mpifidianana. Iny fa tsy raha fa isa zara esansera hamonjy anao sasy zao fa tapitra iny. Fa anjaratsika mandeha any amin'ny fokotany any. Mampiditra manao izay dirany le anara ao. Mila mifanentana atsika amin'izay. Ka zao zaho zany eto moa ny fohy be ny vahoaka manomboky tsy matoky an'le seny. Rehefa ohatra ka tsy hisy avao ny concertation nationale mba hametrahana ny fidianana tena normal fa la hirotaka dia hirotaka eto zany ka raha ohatra ka mbo halatsy no atao aorian'izay fifidianana zay. Zay no zavatra tsy maintsy hisy. Ary mivonona amin'izay tsika. Raha ohatra ka lany amin'ny tsy fahamarinana zay lany eo na ia tsy hanaiky tsika an'izay tsy fahamarinana zay fa tsy maintsy hikorota. Zay ny tena marina zany. Tsy araiky tsony zay tsika. Ary tsy miala tsika raha tsy mirodana le fitondrany le olona mangala bato. Averina trany fa mitakiasa nefa izany ady amin'ny alabato izany. Nisy mihitsy moa nitsoakevitra nivoaka nandritra n'ity famelabelara-kevitra ity. Asa atao moa zany voalohany ny liste électorale. Ny fisoratana anara ao anatin'io ao, mila fanaraha-maso anatin'izay. Zay no tokony ho jerena akaiky. Ny ao anatin'izay koa indrindra ny eny ambanivohitra. Satria eny ambanivohitra matetika sarety, lakana, tongotra sy ny sisa dia amin'ireny misy ny fanararaotana. Dia amin'izay koa ny ilana le andrimasom-pokon'olona, ilana le olona hahay fanaraha-maso ao anatin'izay ao. Satria ireny misy tena hoe fahavalo tokoa le resaka mikasika ny halabato toy. Dia tsy vitan'izay avao koa fa nandreny vohitra ity aza dia maro ny zavatra fa vita mialoha. Efa vita mialoha le zavatra dia zay vao atao hoe lany le olo nefa iha mijery aloha tandrena fa hoe fa tafiditsy ty raha toy efa lany io kanefa raha fa jerena na miseny toa tsy lany koa fa hafa ny zavatra misy. Ka izay raha zay ny atony vory anay fa any an-tananay le olona fa ny vahoaka mihitsy zay tompony. Izy ny tompony fahefana, izy ny manara-maso an'io. Ary zay ny jerena le hoe andrimasom-pokon'olona ao anatin'izay eo. Hanara-maso an'io. Ny délégué rehetrarehetra hararaotin'olona koa amin'io resaka arabola. Misy fanomezana mialoha azo ataon'ny sasany zara moto, zara bisikilety, zara ino, hatao inona moa. Hatria ny fitiavatany ranana tsy lanan'izay. Fa ny vahoaka koa zany entanina fa matoa tsika kere, matoa mosare dia mila haharitsy ary hisakafo lava haharitsy amin'izay hafahavelomana zay. Fa tsy ho kere lava hatria zay no tsy tiany. Ka aoka tokony hahay mifidy koa ny vahoaka rehetra malagasy amin'ny ty raha toy. Efa zava-dehibe ary ohatra tsara ho amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo izao fietsika nataony vahoaka Antolo Iray izao hoy ireo mpiatsehatra. Raha iverenana ny sakana nataony mpitandro filaminana teto Toliara nandritra ny fahatongavan'ny Filomarika Ravalomanana dia hita fa matahotra mafy ny mpanohitra fatratra ny mpitondra. Manapirofo izany fa misy zavatra hafa afen'ny mpitondra mafy ao saingy tsy lefitra manoloana izany nefa ny antoko tiako i Madagasikara. Inona ny ataon'ny mpitondra manoloana an'izay atahorana mafy fifidianana io ary pirofo reny zavatra nisy teto Toliara ao maly reny. Rehefa matahotra an'izay izy dia manao an'izay fametrahana ny feo rehetra zay amin'ny alalan'ny feo avoaka na amin'ny alalan'ny fihetsika atao mba ilazana fa efa misy voka-pifidianana fa saritsarony fotsiny sisy fifidianana mandeha io. Ary zay no mahatonga azy mametraka ny CNI hoe reo ny rafitra ny CNI apetraka ninona antso ataon'ny mpanohatra zay tsy henitra fa reo ny CNI. Zay no mahatonga azy mametraka hoe reo ny ACC ninona antso ataon'ny fanoherana reo ny ACC. Inona ny tanjona ao anatin'izay mba hampihemotra ny vahoaka malagasy tsy handeha hifidy, mba hampihemotra ny vahoaka malagasy tsy hampiasa ny zoantsony. Ary zay ny jekentsika zay rehefa miteny izy hoe reo ny CNI sy reo ny ACC manamafy ny teny namatsika tato hoe reo arabe-sao fa mangalala vato ianareo fa hifampitady eto sika. Feno hipoka ny efitrano goavana nanatanterahana ity famelabelara-kevitra ity. Fotoana iray nahafahany antoko tim ny zara hevitra sy ny fampizara vaovao tamin'ny vahoaka eto Toliara.
Fa araky ny fanadihadiana sy tatim-baovao teo iny dia nisy nitsoakevitra niraisan'ireo mpizaika hatapaka tao anatin'izany fa kandida tokana notakian'ireo mpizaika tao Toliara dia ny filoha Marc Ravalomanana izany. Nisy moa ny fanambarana izany Ampabe Maso Androany. Fanampanazavana. Eo amin'ny lafiny politika moa dia izao ny zava-nisy. Voahitsakitsaka ny lalampanorena. Miray tsikombakomba sy mitazapotsiny ny HCC. Tsy voahady ny zo malalaka hanehoana hevitra. Tsy malalaka ny fivezevezena eto anatiny na ivelana eto amin'ny Madagasikara. Potika ny politika ny raha matahora sy fanagajana no misy eto. Ao amin'ny lafiny ara-toekarena, mikorosy fanatanteraka ny toekarena ny Madagasikara tao anatin'ny 10 taona. Ny hena sy ny haratsy, ny vokatsy ny tantsaha, ary ny hamahantra andro aman'alina ny vahoaka malagasy. Bankroty ny kitapolam-panjakana, efa lasa jiramaty ny jirama ankehitriny. Miiba 7 isanjato be zao ny fitombony harikarenatsika. Mitotongana ny sandam-bola ariary. Raha ny sosialy kosa ny jerena dia toy izao: simba tanteraka ny fiarahamonina malagasy, mandraka ny halatsy taolapaty eny aza, dia zaza vao teraka aza dia fa misy mangalatra koa. Tsy hôpitaly manara-penitra no misy eto fa abattoir manara-penitra. Rafim-panabadoana no misy eto fa tsy ny rafim-pianarana. Voizina sy mila mahazo vana ny fiarahany olo mitovy fitaovam-pananahany. Zany ny zava-misy. Mihorohoro, mitebiteby lava ny vahoaka malagasy noho ny tsy fisiany fandriam-pahalemana. Ka noho izany dia mandray izao fanapahan-kevitra zao ny kongresy. Koa araky reto tsy ahy sy ny fanadihadiana ny fiainam-pirenena tao anatin'ny 10 taona izay, dia ny mpivory ato amin'ny kongresy ity dia manapaka sy manao izao fanambarana izao. Mitohy hatrany ny fametrahana ny rafitsy ny antoko sy ny ratra mangaiky ny KMR isaky ny fokotany ato anatiny faritra ato Antsimo Andrefana. Izay dia ao anatiny fanajana ny toromarika avy amin'ireo bureau foibe eo ambany fitarihany filoha Marc Ravalomanana. Vonona ny tiako Madagasikara ny handray fahefana ao anatin'ny fomba ara-dalàna sy ara-demokratika. Koa araka izany ny tiako Madagasikara sy ny KMR ato amin'ny faritra Antsimo Andrefana dia vonona hampandany ny kandida manomboka any amin'ny kandida ho filoham-pirenena. Ny mpikambana tiako Madagasikara sy ny komity mpanohana Marc Ravalomanana dia tsy hilavolefona sy manana finoana sy usady sady tsy very fanantenana fa mbola azo atao ny manavitra ny firenena ao anatiny fahasahiranana lalina misy azy ankehitriny zao. Koa ambara fa sahy mijoro hatramin'ny farany no ho fampandresena ny fahamarinana sy ny fahamasinana isika eto Madagasikara. Koa araka izany dia mangataka amin'ny andriamatoa filoha ny antoko tiako Madagasikara amin'ny andriamatoa dia andriamatoa Marc Ravalomanana mba hiroso amin'ny filatrahana indray hanarina nyty firenena ty. Vonona Toliara président hanampy anao fa tsy misy safily koa any fa iha avao ro safilin'olo etoa, ka mangataka anao la antanandroa misy kina fa vonona Toliara misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.
Fa tafahoatra ny mahazo ny malagasy ary tsy miaina tahaka ny olona intsony afara amin'ny fipoahana ara-sosialy ny zava-misy raha minimikipy tsy mandray andraikitra ny mpitona fanjakana. Io no fanambarana nataon'ny fikambanana Tesaka Amiray manoloana ny fiainam-pirenena ankehitriny. Andomeratiana sy Toky Ramala. Tsy antany tsy aparafara ny malagasy ankehitriny. Tongo magavaky ka sady marary no mamenatra araka ny fomba fiteny. Efa tsy miaina tahaka ny olombelona intsony mihitsy manoloana ny adi-piainana hatreny isan'andro toy ny zava-misy eo amin'ny faritra tsy Moatsinana Nosy. Tsy mahavita mamany olam-bahoaka ny mpitondra ka manaratsy endrika ny firenena ary mampibabitsehana ny ainan'ny vahoaka. Ny vidim-piainana midangan'andro aman'alina, ny tsy fandriam-pahalemana mamely, ny asa tsy misy, lasa ankilabao ny tanora malagasy izay ho avin'ny firenena. Lasa tonga miaina tahaka ny biby misy tokantrano amin'izao fotoana zao. Tonga amin'ilay fitenenana hoe mihinana sy fihinana. Indrindra moana amin'ny faritra misy anay amin'ny faritra sy masitana iny fa ny voalaza amin'ny aina mazery any ny endrika malaza be reny. Fa presque any amin'ny faritra sy masitana dia miaina sy zarizary ny olona any zany. Misakafo sy ampy. Fa mahamenatra ny olona any zany ny ambara amin'ny radio na amin'ny vaovao ny fahaserana tokantrano dia amin'ny mampisolo tenanay zany mitondra feo zany dia voatery zany ambarany koa satria efa lasa mivoaka daholo koa na ny olona amin'izao fotoana zao. Ary lasa manao zavatra sy fanao ny olona, lasa adaladala, lasa sy hitan'ny olona sony ny sirony zany menaky mena zany amin'izao fotoana zao. Be dia be ny ala-boky, alatra isan-karazany, alatra mitapy-piadiana misy aza. Ary indrindrandrindra moa ny fivangoan'ny olona makana andrenivohitra. Ary fantasika sara ny vokatra zany fifindrana andrenivohitra zany toy ny loto, fofona, tabataba, viole, violence, fitangongona fako, ary aretina azy amin'ny firesana ranofo, ny voka sy ny rina, ary ny teraka alohan'ny fotoana. Izany zany zavatra misy inona moa ny ato fa noho ny sy fandriam-pahalemana tafahoatra loatra any andrenivohitra dia mandositra ny olona makany andrenivohitra. Mikasika ny tanora hitasika sara fa lany vola ray aman-dreny amin'izao fotoana zao mampianatra zanaka. Ary be dia be ny tanora manana diplôma ary mahavita fifana isan-karazana arak'asa nefa dia tsy mahita asa na dia efa be dia be aza ny fampanantenana natao kasika izany. Tsy mila ady hevitra be fa vahaolana faran'izay aingana ialana anatin'izao fahoriana izao no mila jerena. Milaza ho manana vahaolana ny mpitondra kanefa tsy misy mipakany amin'ny malagasy izany. Lasa nikovavany fotsiny. Hiteraka fipoahana ara-tsosialy ny zava-misy raha tsy misy fandraisana andraikitra. Dia raha mbola mitoy izao endrim-piainana sy endrim-pitondrana toy izao dia irongatra miady lay politika ary mety hisy ny fipoahana ara-sosialy ihany koa. Ny sosokevitra izahay sy dia manana sosokevitra loatra fa ny hevitra rehetra mety ho azo raisina dia efa any ampelatana mpitondra. Fa tsy miatraika sara mivoaka fotsiny angamba ny fanatitarana azy ka dia sao dia ho tara loatra ny fandraisana andraikitra mahomby amin'izany. Fa izao kosa nefa dia manana hevitra tanterena, hevitra azo tanterena avy hatrany izahay. Tafiditra amin'izany ohatra hoe vozena malaky ny mpiretan-drazana, avotana malaky ny firenena, sy miverina ny tana amin'ny taona fitopolo sony fa fanamafisana demokrasia no amin'izao fotoana zao. Ary tokony mametraka fomba fampitondrana vaovao azo hotokisan'ny vahoaka. Ary tsy maintsy aseho mila iainasika ny fampitondrana amin'ny nation état unitaire asika eto Madagasikara. Manao mpimaso amin'ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny araka izany ny fikambanana Tesaka Amiray. Ijery sy andrainy andraiky ny malona ny zava-misy any amin'ny faritra misy azy ireo. Efa tafahoatra ary tsy azo enkeny intsony ny zava-misy iainana. Anabeazana ny olom-pirenena ny safidy mba tena hitondra fandrosoana ho an'ny firenena no tanjon'ny fikaonan-doha no karakarain'ny antokotiko Madagasikara Ratsana Avaradrano androany na tonga solitena niatrika izany raha teo fa ny komina 12 ao anatin'ity distrika ity ho fandraisana andraikitry ny antoko politika eo amin'ny fiatrehana ny fifidianana azy. Romaino Menjanahary manohy Randria Malala. Kiondalana lehibe no olalovan'ny firenena amin'ity taona 2024 ity dia ny fifidianana izay filoham-pirenena sy ho be ny tanàna araka ny lalam-pandrenana. Anjaran'ny antoko politika no manabe ny olom-pirenena rehetra araka ny voafaritry ny lalàna mba hiomana amin'ny fiatrehana mialoha, mandritra ary aorian'ny fifidianana. Izany no antony nahatonga ny tiako i Madagasikara distrika Avaradrano nanao fihaonana tetsy sabotsy namehana androany.
atao hoe nitsona an'ireo mpikambana tiako Madagasikara izay mandrafitra ny Comtim sy ny Fokotim eto amin'ny commune Sabotsynamehana. Dia nanaovana ny lamezana toromarika an'zareo amin'ny atao hoe fanetanana ireo olona na ny baziny tim na ny mpiarabelona na ny mpiaramonina ihany koa amin'izay fanetanana ny olona ilotraka isokatra anarana amin'isy mpifidianana izay satria mbola nitarina hatramin'ny faraka amin'ny 30 volana janvier moa izay atao hoe fisoratana anarana anatin'isy mpifidianana izay. Dia teo ihany koa zany no efa 2023 dia tena hoe taona hiatrehantsika fifidianana. Dia eo koa rehefa manetana ny olona sahady mba handray anjara sahady zany amin'izay hoe anjara briky na hoe anjara asa na anjara andraikitra ny tsirairay manoloana ny fifidianana izay ho ataontsika amin'ny 2023 satria ny atao hoe nifidy tamin'ny 2018 iny dia atao hoe BDP ny olona nefa tsy nazoto tanatin'izany hoe hifidy zany intsony. Dia izao zany ny andraikitry ny tim sy ny baziny tim ihany koa na ny barao any Comtim sy ny Fokotim dia tena hoe manetana an'ireo mpialabelon'ireo handray anjara amin'izay fifidianana izay amin'ny fotoana izay anaovana fifidianana zany. Iverina amin'ny vahoaka ny fahefana afaka 7 volana eo. Noho izany, vahoaka maneho ny safidiny ao anatin'ny fahamatorana no ilainy ho hiatrany ny fanazavana. Tsy ny teto Sabotsynamehana ihany no efa nanaovana tahaka izao, fa efa niatrika izany ihany koa ny komina Alasora, Anjevagara, Ambohimangakely ary hitatra amin'ireo komina misa 12 mandrafitra ity distrika ity izao asa izao raha ny fanazavana hatrany. Vao manodidina ny fifidianana izay hatrany izay mety tsy ho tratra ilay isan'ny mpifidy 13 tapitrisa mahery nofaritany seny na efa nahembotra iray volana aza ny fepotona hafarano amin'izany. Mbola ny 1200 ny mpifidy no vita fisoratana anarana kanefa 13 tapitrisa no tanjona tapa-bolana nefa sisa no fepotona hahafahan'ity vomera misahana ny fifidianana ity. Manao izany asan'izany fanadinina nentin'ny Azeromaino Menjanahary Manofa Randriamalala. 5,700 sy 5,900 sy 3,7 tapitrisa ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana raha ny antotanisa azo farany tamin'ity herinandro ity. Io izay manome 2,770 amin'ny tanjona 13 tapitrisa mahery. Ny faran'ity volana janoary ity no ifarana ny fanavozana ny lisitry ny mpifidy. 5 andro sisa no anana ny seny anaovan'izy ireo ny asany. Tsy ampy loatra le fanetana ny fanjakana zany amin'le idiran'ny olona anatin'isy mpifidianana. Eo ihany koa izay etety fotony ety zany no hoe leo mpiasan'ny seny izay hoe manao izay asa nampandraketana anazy amin'ny resaka fanoratana ny anarana eny amin'ny fokotany dia tsy dia misy tsony izy ireo no manao an'izay asa zay fa ireo olona izay tena matsapa fa tokony soratra anarana any amin'ny fokotany no manantona amin'ny biraopokotany zany. 5,7 miliara ariary no voasoratra any amin'ny lalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana na ny elefi 13 ikarakarana fifidianana kanefa tsy ampy. Ny fepotona fanavozana ny lisy mpifidianana ity na mpitomboiny izay midika fa miakatra ny fandaniana. Ny taona 2024 5,20 tapitrisa dolara no lany tamin'ny fifidianana, 7,20 miliara ariary no anjarany fanjakana, fa ny vondrona iraisam-pirenena no nameny ny tsy ampy rehetra. Tsisy fifidianana milamy mety zany raha ohatra ka tsy roso amin'ny atao hoe fifampiresahany io ny fanjakana sy ny atao hoe mpanohatra izay atoko politika maromaro mitaky an'io atao hoe fifampiresahany io na ny hoe concertation nationale. Io raha tanteraka dia tena ilama ary mangarahara ny fifidianana eto amintsika. Fa raha zavatra misy amin'izao fotoan'izao no forcena hiatrehana fifidianana mety hisy fikorotanana ihany ny fifidianana na mety ihany koa tena tsy hangarahara araka ny eritreretana anazy. Hatreto dia ny fifidianana filoham-pirenena ihany no voaresaka ary misy ny mitetika anemotra any amin'ny volana Jona 4,24 ny fifidianana be ny tanàna kanefa ny volana Oktobra 3,24 izao no tapitra izany raha ny loharanom-baovao. Fa tsy mbola nisy fahasahiranana miompampana tahaka izao iainana izao hoy ireo renim-pianakaviana sendra ny mpanao gazetinay androany. Tsy hita intsony izay ho sarangotana manoloana ny fidanga ny vidim-pianana, tsy mitsamiakatra isan'andro ny fanjakana nefa mitazapotsiny manoloana izany sy Azeromaino Menjanahary sy Manofa Randriamalala. Saram-pianarana, sakafo isan'andro, ny ofantrano, ny jirama, ny sarandalana, santionany amin'ireo vola mivoaka isa-tokantrano tsy maintsy tadiavina ireo. Tsy resahana intsony ny fitsabony
raha sanatria misy marary sahiran-tsaina ary very fanahy mbola velona ireo renim-pianakaviana malagasy satria na dia efa tena mitsitsy aza dia tsy mahatody hatramin'ny fandraisam-bolana eo am-pelantanana. Tsy mbola nahitana fidangana vidim-piainana toy ny tao anatin'izao fitondrana izao fa saika isan'andro isan-kerinandro dia miakatra ny vidin'entana any ka tena sempotra ny ankamaroany ny tokantrano malagasy. Tena midangana be, tena tsy vita tsony mihitsy, tena zany tena hoe tena sarotra be mihitsy ny fiainana eo amin'le sakafo arapaka. Ny olona zany amin'izao fotoana izao betsaka ny tsy manana asa dia tena tsy hita tsony zany ohatrany hoe mijaly be ilay vahoaka mijaly mihitsy. Satria raha taloha 4 5 arivo ny litra menaka, zao lasa 2 sy 1 alina. Ny kastemba tsaratsara efa 5 sy 1 alina. Savony, bara-tsavony 5 taloha, zao 2 sy 1 alina, 1 sy 1 alina. Ny kapoaka ny vary taloha reny 500, zao amin'izao fotoana zao 5000. Tena mafy dia mafy aloha ny vy rehefa nihiditra ny mpianatra zany dia tena faran'izay tena mijaly ny renim-pianakaviana eny fa na dia vidina loaka isan'andro ary dia tsy maintsy ny vola miatsitsiana amboarina dia miakely ny sakafo arotsaka isan'andro. Ohatranay zao vehivavy manano tena mitady ny hoanina androany arapaka androany tadiavina foana dia tokony mba mila fanaraha-maso kely zany ilay vidim-bary ny rehetrarehetra satria ilay vary zao miakatra dia lasa miena zany ny fatrambarinay satria efa lasa lafo be ilay vidim-piainana dia ilay ankizy tokony hihinana amin'ny normal lasa hena ny kapoaka. Tena tamin'ity fitondrany ity aloha tena hita hoe tsy ohatrany hoe miakatrakatra daholo zany rehetrarehetra tsisy zavatra tena iny. Ohatrany hoe raha mivoaka 100 000 ianao androany any tapitra ny 100 000 nefa izay olona telo mianaka. Vidin'ny kafe ray, vidin'ny mofo gasy ray satria reny ny sakafon'ny olona vao maraina aty aminay dia lasa niakatra 200 ariary ny vidin'ny mofo gasy ray. Amplisin'izay ny kafe mora misy ronono efa 400. Amplisin'izay vary, menaka, savony, etc. miakatra daholo ny vidin'ireo entanareo. Nefa zao miditra fahavaratra. Betsaka ny fitondrana ny fandimby saingy ity fitondrana ankehitriny ity no tena hita ho mafy indrindra. Marina fa laza miakatra ny fiainana saingy ny lamina kokoa ny fitondrana nanomboka ny taona 3 sy 4 arivo ka hatramin'ny taona 2 sy 4 arivo ho iatrany ny fanazavana. Nampiavaka ny fitondrany filora valimanana aloha dia tamin'ny fitondrany ny fizarana ankizy skolaira zao raha peta mpianatra ny renim-pianakaviana dia misy ny fizarana ny reny izay tena sady mafy ny tsara dia amin'izao fotoana izao nefa tsisy zany dia tena tsy mitovy fa dia tena hafa mihitsy ny tamin'ny fitondrany dada amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, amin'ny fampidirana ny mpianatra, amin'ny vidin-tsakafo, amin'ny asa indrindra amin'ny asa zay zao dia mihavitsy ny asa satria mpiakarina ny hetra isan-karazany zany dia mihavitsy ny asa dia mijaly ny vahoaka satria milasa mivarobarotra lasopy kely sy ny anana sy ny tariny fotsiny ny ataon'olona zany amin'izao miado hivarotra daholo dia lasa tsy mandeha ilay satria na fahefan'olona vidy aza tsy ampy. Tamin'ny fitondrany Tantara Valimana aloha dia tena mahafinaritra mihitsy tamin'ny fitondrana satria mora ny sakafo mihinan-kanina daholo ny olona, ny ankizy mianatra, ny eo amin'ny fahasalamana voatsabo ny olona. Tsy ny vidim-bary sy ireo kojakoja ilaina andavanandro ihany no miakatra fa hatramin'ny vidiny mofo gasy ho any eo amin'ny fokotany Anosy Avaratra dia lehibe ny pokotany sy ny komina ao an-toerana no manery ireo mpivarotra ampiakatra ny vidin'ny mofo sy ny kafe. Misy filoha-pokotany izay milaza mampivory mpivarotra ary manery ny mpivarotra hampiakatra ny vidin'ny mofo gasy sy ny kafe. Misy ny mpivarotra izay mitazona ny vidiny 100 ariary dia terena hampiakatra ho vidiny 200 ariary. Misy zany mpivarotra tia hampiakatra an'le izy dia hitazona an'le prix ho 200 ariary ny mofo gasy. Misy kosa nefa mpivarotra zany mahita fa tsy tokony mbola miakatra le izy ary tsy te hampiakatra an'le vidiny izy fa tazominy 100 ariary dia tongavana foana zany ireo mpivarotra ireo, tongavany chef pokotany ary izy mihitsy le filoha pokotany mihitsy zany no mitondra n'le saisie mametra fa tsy maintsy miatra tamin'ny 9 janvier teo ireo vidiny entan'ireo. Sary mifanararoatra ny ankamaroany malagasy no ny asarotry ny fiainana.
ny fiainana sarotra fa ny saina ihany koa mahantra. Fito volana eo sisa dia ifarana ny fotoam-pitondrana izao fanjakana izao. Sarotra ny avy tany mazia. 4 taona izay nivarina kady isika amin'ny sehatra rehetra ary miantraika amin'ny vantana amin'ny aty vilany. Vaovao ny finoana kosa indray araky ny tetiandro eo anivon'ny foibe FJKM dia tsy misy fiovana fa ho tanterana rapitso eny amin'ny Collegium Matsunjombe ny fanompo-pivavahana hitondranam-bavaka ny taom-piasana 2024 sy ny filohan'ny FJKM mihidy avokoa araka izany ny fiangonana FJKM rehetra ary efa mitona eny an-toerana ireo mpino. Efa milamina avokoa ny fandaminana rehetra hiatrehana izany ho ny tompona andraikitra tsy tokony rorosaina ary tsy hembotra ihany koa ny rehetra manoloana ny filazana fahatapahan-dalana eny amin'ny faritra manodidina Andomiaratina sy Tokisramala. Fotoan-dehibe ho an'ny mpino protestanta FJKM ny Rampitso. Natao hitrotroronam-bavaka ny filohan'ny FJKM mianakavy sy ny taom-piasana 2024. Efa milamina avokoa ny fikarakarana rehetra mahakasika izany. Manana andraikitra goavana eto amin'ny firenena ny kristianina ary manakambara amin'ny rehetra ny tompo. Toetra takina amin'ny tsirairay mila iainana amin'ny taona ity ny fijoroana amin'ny finoana, ny fanatanterahana asa ary fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra. Zavatra anankitelo lehibe voalohany ataona amin'ny finoana, izany hoe finoana fa Jesosy Kristy irery ihany ny tompo sy mpamonjy ny firenena sy izao tontolo izao. Ary anjarantsika mpino malagasy mandray Jesosy tompo sy mpamonjy. Faharoa dia taona ny asa, tena ataon'Andriamanitra sady mintsika ny miasa rehefa mandray famonjena dia tena miasa amin'ny alalan'ny finoana no famonjena. Ary ny fahatelo dia taona ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, fankatoavana ihany koa ny fandaminana ary anaty fankatoavana dia fiombonana. Ary anaty fiombonana dia fampandrosoana ny fiangonana eny koa fampandrosoana ny firenena amin'ny asany raha ny tompo atsika. Toy ny efa fanao isan-taona isaky ny alady fahatelo amin'ny volana janoary tahaka izao no natanterana ny fanompo-pivavahana iarahan'ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra. Nanaitra ny maro anefa ny notina voaka ny fiadidiana ny tanàna n'Antananarivo milaza ny fahatapahan-dalana eny Alarby, Ivandry Pulman, Antsonjombe ary mipaka hatreny amin'ny kianja maitso Analamaintsy Rampitso alady 15 janoary no ny fisiana hetsika ara-kolontsaina. Mifanandrify indrindra amin'ny fanompo-pivavahana lehibe karakarain'ny FJKM. Tranga izay mampamitra mpanontaniana ny maro. Tsy tokony irorosaina ny rehetra hoy ny fanazavana fa efa misy ny lamina napetraka ka afaka mamonjy eny an-toerana avokoa ny rehetra anatin'ny filamenana tanteraka eo ambanin'ny fitarian'Andriamanitra. Fampivavahana feno arak'izay fanasana ireo fiangonana manontolo ny solotena ny kristianina maneran-tany ary ny solotena mpanjakana. Rampitso ihany koa araka ny voalaza dia mety misy fandaminana izay hitanareo tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao na ny tambazotra sosialy fa efa nalaminy manam-pahefana ara-mpanjakana ny fifamvozana ka Andriamanitra tokony filaminana ka dia misaotra ka dia anasana antsika rehetra, anentanana antsika rehetra tonga somatsara atya Collegium Nalamitsa Tsonjombe Rampitso 2020 janoary 2024. Raha ny fandaharam-potoana Rampitso dia asa sy fampahirezana no anokafana ny fotoana manomboka amin'ny fitoraka hatramin'ny 9 maraina. Amin'ny 9 sasany kosa ny fanompo-pivavahana. Midy avokoa raka izany fiangonana amin'ny synodam-paritany 4 eto Antananarivo, synodam-paritany 10, synodam-paritany 12, synodam-paritany 12, synodam-paritany 19. Izy toerana manokana ho anisaky ny synodam-paritany sy ireo vahina saina manokana hiatrika ity fotoana ity. Araky ny efa fantatsika moa zany mpitandrina rehetra dia efa misy toerana natokana ho azy manao an'le pintsy izy dia vo eny ambaravarana eny am-pievina dia efa misy mitarika an'izy ireo. Tahaka izany ihany koa ny manam-pahefana isan-tsokajiny ny voalohany an'izany ny biraon'ny mpiandraikitra foibe eo amin'ny ara-piangonana, ny mpanatanteraka, ny mpiandraikitra foibe, ny président synodialy, ny tonisy ny tale dia efa misy toerana ihany koa natokana ho an'izy ireo. Ao ireo vahiny saina ara-mpanjakana dia efa misy toerana ihany koa. Fa ho antsika synodam-paritany
araka ny efa nambara tamintsika zany dia misy toerana voatokana isaky ny synodam-paritany ka isika sampanasa asany amin'ny synodam-paritany zany dia samy manao ny fanamiana izay ananantsika isam-piangonana fa miara-mipetraka amin'ny synodam-paritany misy antsika isika fa ny tanina ihany koa moa raha misy ny afaka mitondra ny anaran'ny fiangonana banderolina zany dia tena akasitrahany zany tompoko fa izay verina ho zava-dehibe dia ny fiombonana ny fiarahamientany ny isaky ny synodam-paritany ankoatran'ireo zany dia azontsika hipetrahana avokoa. Isokatra manomboka amin'ny 5 maraina ny vavahady rehetra ety Antsonjombe. Ankoatra ny fanampom-pivavahana, afaka isitraka fizampahasalamana maimampona avokoa izay rehetra tonga ety, izay vokatry ny fiara-miasa ny isam-pitandremana. Tsy aivina ihany koa fa amin'ny ity taona ity no ankalazana an'Andriamanitra noho ny 550 taona ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Vaovao ny fanatanjahantena kosa indray ifandona amin'ny Ghana ao amin'ny kianjan'i Constantine Rapitsoalahady, ny ekipa pirenena malagasy Barea ao anatin'ny lalaotsanina izay tanteraina any Algeria ny 7 janoary indray dia ifandona amin'ny Maroka ireo ekipa pirenentsika ireo amialohan'ny fandonany amin'ny Soudan eo amin'ny lalao fifanitsanana ao anatin'ny vondrana C. Entitra ny fitsipika napetraky ny mpanazatra roro mandritra ity lalaotsanina ity. Isan'izany ny tsy fahafahana mikitika finday amialoha ary mandritra ny lalao mba isian'ny fifantohana amin'ny lalao hatrehandreo hampilalao. Ny lalaotsanina dia tanteraina any Algeria manomboka omaly hatramin'ny 4 febroary izao. Isy moa ny fitantarana mivantana ny lalao ifandonan'ny ekipa pirenena malagasy Barea sy ny Ghana Rapitso amin'ny 10 alina iarahana amin'ny ekipa ny onjam-peon'ny MBS 5-0 teboka 4 FM. Eo amin'izay pejy ny fanatanjahantena izay hatrany mafy sy sarotra ny lalana diavina vao tonga amin'ny sehatry ny matianina ho an'ireo mpikatroka bodybuilding malagasy mandeha amin'ny herin'ny tena fotsiny anefa izy ireo anatrarana ny tanjona na ihany koa hiaro ny vononay pirenena fa tsy mahazo tohana sy fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana. Isan'ny lesoka goavana tsy mampamiratra ity taranjay ity anefa izany. Andomeratiana Toky Ramallah. Manan-karena tanora Madagasikara afaka hitondra avy ny vononay pirenena amin'ny sehatra maro lafy indrindra ny fanatanjahantena. Isan'ireny ny bigman mpikatroka irony atao hoe bodybuilding irony. Efa ho 20 taona izao. Fandresen-dahatra manokana teo aminy no nanosika azy anao izany. Tsy natao sakany ireo sedra maro nalaovana atao anatin'izany, indrindra ny famoaham-bola be loatra amin'ny fikarakaram-batana. Mitakeritsaina, erim-batana sy fikirisana izany. Tsy mitsangamenatra ny tenany, fa efa nahazo anaram-boninahitra maro teo amin'ity taranja ity ary nitondra avy ny vonay pirenena mihitsy. Zaho efa ela satria zaho efa 20 taona zay mpatana vy 26 ans. Dia za nefa champion de Madagascar efa 8 fois, Océan Indienne efa niteteziko daholo, championnat du monde efa nanao fandimy nandraisako championnat du monde farany teo. Dia amin'ity fanena satria efa d'office, d'office azy zany tafiditra anatin'le top 10, dia après top 10 top 6, après top 6 top 3 satria tamin'ny herintaona vice champion du monde. Dia tamin'ity moa niembotra 4e place fa tsy dia nakivy an'ala izy satria zaiko no natonga izy. Dia raha hoe ohatsika ohatrany hoe raha hoanao izay mantsy ny teneniko ty raha isafidy lalana anankiray anao bodybuilding mila vola satria tena mandany vola be ny bodybuilding, surtout resaka sakafo. Raha ohatrana fotsiny zao tamin'teo 3 mois avant compétition isan'andro mihinana atody minimum atody hoaniko 15 pièces par jour, 15 mihinana atody 17 18 mihinana koa 400 grammes 500, mihinana trondro ny brocoli ny retsarehetra akoatran'izay zany akoatran'ny complément alimentaire amin'ny protéine filazantsika satria ireny tena manampy be da be complément. Olana goavana eto amintsika ny tsy firarahina ny tanora sy ny mpikatroka fanatanjahantena. Tsy misy tantsoroka na fanampiana azy ireo fa samy mandeha amin'ny herin'ny tenany manokana. Anisan'ny lesoka lehibe izany tsy azona vokatra tsara kanefa mifanatsahana amin'ireo atleta vahiny ihany raha isika malagasy eo amin'ny taranja bodybuilding ity. Manana ny herijika rehetra isondrotana avo saingy tsy ampitosika, tsy manana fahafahana amin'ny famoaham-bola ihany koa ny ankamaroan'ireo mpikatroka. Ny olona zay mantsy ny olana ao antsika Madagasikara fa misaotra an'Andriamanitra aloha zay mbola mahazo ohatrany hoe manana zavatra hipreparena satria le Madagasikara na dia kely ary tadio tamin'ny farana andehanako teo
ny firenena resiko taorina taony mety tsy mihitsy io abetabe matanjaka ny amerikana italiana rusiana resiko daholony zany teo na tamin'ny herintaona fa tsika zany na de kely ara miezaka zay zany miantso tena ary zay ny zavatra mampalahelo tsy mba jerele fanjakana mihitsy le fitarainanay satria ny atleta adversaire anao manao championnat du monde zany ny firenena mihitsy manampy ny atleta ohatra fotsiny zao ny indiana zao ny indiana dia tena firenena mihitsy eo amasona mihitsy ny zalany zaraina ohatrany hoe tonga ao zany mena $1000 par tête aloha argent de poche satria mila sakafo rehefa anaty compétition ohatra fotsiny zay ny indiana mifanjakana mihitsy miantoka an'le atleta reny mandritra amin'ny préparation satria hiantoka amin'ny voninahitsy le firenena fa ny eto amintsika nefa tsy izay fa raha hoe zay nefa ny tena atao za sira fa lasa lavitra be zay tsy mifidy iskadin'olona ny fanaovana bodybuilding misy karazany maro ny fanatanteran'izany araka ny safidiny tsirairay misy ireo mankafy fotsiny misy kosa nefa ireo hiditra amin'ny siatra matianina kokoa toy ny atleta tsy maintsy mandalo dingana sy antana tohatra maro anefa izany hitazonana ny bika sy ny ozatra ary ny vatana anakatonantsika ny fampahalalam-baovao ny maresaka iraisan'ny pirenena hasarotra ny sian'ny filaminana sy ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ny Rosia sy Ukraina ho ny firenena mikambana minjan'ny roa trano mantsinitady eo amin'ny andany sy ny ankilany avitra solonaibe sy tahirnena ho an'ny sekretera jeneraly lefitra ny firenena mikambana miandraikitra ny raharaha politika sy ny fananganana ny fandriampahalemana Rose Marie Di Carlo tsy ho takatra ny mety ho fifaranany ady eo amin'ny Rosia sy Ukraina ny hery ara-tafika no manjaka ka mainka manasarotra ny sehatra ifampiresahana kanefa inona fa toy ny ady rehetra nisy dia isy fiafarana ity ady eo amin'ny Rosia sy Ukraina ity ho hatrany nambarany nandritra ny fivorian'ny filan-kevim-pilaminan'ny firenena mikambana androany hatramin'ny androany miantso ny tandrefana hatrany Kiev mba hamatsy fitaovam-piadiana mba hahafahana manamafy ny tafika izy ireo fantatra fa isy ny fanafiana goavana ny Ukraina izay kasain'ny Moscou atao ny volana febroary ho avy zao mazava ny an'ny Ukraina fa tsy misy toerana ho an'ny marimaritra iraisana amin'ny ratsy hoy ny nambarany Emin Jazparova lefitry ny ministry ny raharaham-bainy Ukrainiana raha manajanona ny ady ny Ukraina dia resy ary ho faty izy ankilany kosa dia misoroka ny filazana ny teny hoe ady hatrany Rosia no amafisiny fa hifarana ny hetsika miaramila maro any amin'ny tanànan'ny Ukraina raha manatsaratra ny fandrahonana sy ny fanavakavahana ireo miteny Rosiana ry zareo Ukrainiana mienjandroa ny tady samy tsy mety milavilefina ny rotota fa miziriziry amin'ny heviny maro ny antso efa nataon'ny firenena mikambana sy ny firenena hafa maro ny amin'ny tokony hanatsarana ny ady hatramin'ny androany dia mitohy hatrany ny fanafian'ny Rosia ny Ukraina maro ireo efa niala tao Ukraina noho izao ady tsy misy fiafarana izao andrasana araka izany mety ho fivoaran'ny toe-draharaha toy ny mahazatra dia ny fandarana ahona marina sy ny fandarana Global News no arainao avy hatrany aorian'izao fampahalalam-baovao izao aorian'izay kosa ny horonan-tsary indray miseho fa mitondra ny lohateny hoe eliminator welcome back kosa ho amin'ny rahampitso alahady ny tena kosa mametraka ny manam-pitafa tompoklasy tompoko vavy